Fahameraba-ntsika tsirairay avy-ndrahitra tsy teraka misy maraina fa telo ny volana aprily ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy mba hitombo fitahiana sy hitombo fahalalana isika. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia hivavaka-sika. Andriamanitra tsara indrisan-danitra tolotra ianao ny tera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola tombontsoa lehibe nafany miaraka aminao eto. Misaotra anao ihany koa tompo satria mamaly vavaka tokoa ianao ary momba ny mpanomponao tsirairay avy. Maro aminay nefa ny misidra zavatra sarotra ankehitriny ka mitalao aminao indrindra izay mba ny hamelanao ny elokay ary koa ny hanomezanao anay hery ho an'ny tsirairay avy. Hanomezanao ihany koa ny fandresena avy aminao. Miteza ianao tompo amboly zavatsoa anatinay tsirairay avy hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fanahy masina no tsy maintsy manazava. Nalaina amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:12 manao hoe fa isika tsy mandray ny fanahy an'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Na eto amin'ity fiainan'ity aza dia fikasan'Andriamanitra ny ivelaran'ireo fahamarinan'ny teny lalandava eo mason'ny olona. Ny fahazavan'ny fanahy masina ihany izay nanome ny teny no azahoantsika fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Raha tonga ozy izy ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridaranareo ho amin'ny marina rehetra fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Irian'Andriamanitra ny ampiasain'ny olombelona ny fahaizany misaina ary tsy misy fianarana hafa manatanjaka sy mananatra ny saina tahaka ny fianarana Baiboly. Na izany aza aoka isika hitandrina mba tsy hanao ny saina ho an'Andriamanitra izay be fahalemena sy tsy tanteraka amin'ny maha olombelona. Raha tiantsika ho maizina amintsika ny hevitry ny soratra masina ka tsy ho takantsika ny fahamarinana tsotra indrindra dia tsy maintsy manana ny fahatsorana sy ny finoan'ny zaza isika. Vonin-kianatra sy mitalao amin'ny fanampian'ny fanahy masina. Tokony hampanetry tena antsika ny fahatsapana ny hery sy ny fahendren'Andriamanitra ary ny tsy fahatakaran'ny saintsika ny fahalebiazana. Amin'ny tahotra masina ny tokony hanokavantsika ny teniny tahaka ny mankeo anatrehany. Rehefa manoloana ny Baiboly isika dia aoka hanaiky fa misy fahefanambony no ny saintsika ary tsy maintsy miankoko ny hatrehan'ny izao izay izy lehibe ny fosin'ny saina. Fa izay rehetra mankeo amin'ny Baiboly amin'ny toe-tsaina vonona ny ampianarina sy hivavaka mba handinga ny tenin'Andriamanitra dia azo fahazavana avy amin'Andriamanitra. Ny harem-pahamarinana maro no mbola tokony ho hitan'izay mikatsaka ampahazotoana. Nampitovian'i Kristy tamin'ny harena miafina ao amin'ny saha anankiray manko ny fahamarinana. Tsy tety ivelany izy io fa tsy maintsy trandrahantsika ary tsy maintsy miankina amin'ny fahaizantsika misaina loatra nefa ny fahombiazantsika eo am-pitadiavana azy fa amin'ny fanetretena sy ny finoana izay ifikitra amin'ny fanampian'Andriamanitra. Ilaina ianao hikatsaka an'izany tokoa ary oliana amin'ny fitadiavan'ny harena sarobidy avy amin'Andriamanitra. Amen. Ianay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay tompo ny mba hanomezanao anay saina matsilo, hikaroka, hisaina ary koa io tia fahamarinanao ary aokane tsy hanosy-potanana ny fanahinao masina izay fangataka izany isan'andro mba hahafahananay manana fanoloran-tena feno amin'ny fanarananao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Salam
miaro